Faly indray merabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay mbola men'ny Tompo antsika. Manona fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany, ny fahatsarany rehetrarehetra amintsika izay tonga eto atoerana amin'izao fotoana andro alahady. Mbola men'ny Tompo antsika izao. Torak'izay ihany koa antsika izay alavitra any sy mety eto Antananarivo ihany kanefa tsy afaka manatratra an'izao fotoana izao. Fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Saotra ny Tompontsika ny amin'ny zavatra rehetra. Salama tsara ve tsika aloha ny zavatra rehetra. Raha tsy salama ianao dia hivavaka isika mba ho salama ianao dia afaka ihany koa androso amin'ny afatra ny Tompo. Iaino indray tsika androany. Manana anjara ianao zay ny azoko antoka androany. Lazao an'izay ilay namanao eo akaikinao manana anjara ianao hoe. Amen. Ilay anjara mety misy sasany fehezanteny iray, ny sasany fehezanteny 5, ny sasany 10 minitra, ny sasany 20 minitra fa mahazo anjara daholo ny tsaray avy arak'izay fanoman'ny Tompo ho anao. Za tsy nanomana inona zany ho anao fa ny Tompony nanomana ho anao androany. Ataontsika amaky teny anio. Dia ny boky Matteo no hojerentsika. Matteo 1:10. Matteo 1:10 andininy 7:20. Tapany voalohany ihany no ilaitsika. Matteo 1:10 andininy 7:20. Tapany voalohany irery ihany. Aminaran'i Jesosy Kristy izay niteny izany teny zany. Entony ziogako ka mianara amiko. Ny faharoany dia amin'ny Matteo farany indrindra ao anatin'ny Baibolinao. Matteo 7:20 dia ny andininy 7:10 katramin'ny 20 tapany voalohany. Matteo 7:20 7:10 katramin'ny 20 tapany voalohany. Toy izao no vakany zany teny zany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandediko anareo. Ary ny farany Kolosianina 3 ary ny andininy 4:40 tapany voalohany ihany. Kolosianina 3 andininy 4:40 tapany voalohany irery ihany. Toy izao ny vakan'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Averiko io raha io izay fehin'ireo anankiroa novakina. Aoka ny tenin'ny Kristy, tenin'iza hony? Hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra. Amen. Reo teny anankitelo ireo no
ifampizarako aminao amin'ity andro anio ity. Ary ny afatra izay hozaraiko aminao androany a, raha ny fanenony aloha dia tsy natao an'ny olona rehetra, fa natao an'ny olona izay efa manana antoka fa ao amin'ny Kristy marina izy. Kanefa Andriamanitra tsy azo ferana amin'ny fanenony, fa Andriamanitra mahay mampody fanahy amin'ny fomba tsy takatry ny saina sy amin'ny parole tsy takatry ny saina. Dia mino ako zay no nahatonga antsika fampilaza teo fa tsy hoe mbo te hiresakitsika hoe manana anjara ianao tamin'ilay akaikitsika, fa manana anjara foana na inona zavatra zaraina ao anatin'ny afatra tahaka izao. Ity afatra anankiray ity raha omena lohahevitra na lohateny a, dia ohatran'izao a, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny gasy izy tsy dia misaonina loatra. Amin'ny teny frantsay ilay izy no heno kokoa ny valeurany. Ohatran'izao ny lohateny hoe deux peuples, deux messages. Ohatra ny eritreretra ihany ny saiko hoe atao amin'ny teny gasy hoe vahoaka roa, fanambarana roa, ohatran'ny tsy tena, ohatran'ny tsy mandona tsara ozy izy ny fomba fiteny. Fa amin'ny teny frantsay ilay izy ohatran'ny mipasy kokoa hoe deux peuples, deux messages. Afatra anankiroa, afatra karazany roa ho ana vahoaka karazany roa. Ohatran'ny mety any. Afatra karazany roa ho ana vahoaka karazany roa. Ty Baiboly ty raha lasena bavy dia ato tamboky na tambatambatra tamin'ny alalana concile, tamin'ny alalana fihaonana teolojianina maromaro tany amin'ny vanim-potoana ny anankiray mety tany amin'ny taona 300 tanoany dia ny anankiray tany amin'ny taona 700 tanoany no nanaovana anazy. Dia nivoaka amin'ny Baiboly katolika izay misy ny Genesis manavatonga ny Malakia fanampiandrareo karazana soratanana fampianarana jiosy, fampianarana hebreo hafa izay tsy voatsokajy ho soratra masina na ho zareo hebreo manokana ary. Dia natokan'izay faneny katolika zany tamin'ny fifanarahana tany amin'ny taonjato voalohan-dohany tany, eny tsy fahatelo fa mety hoe fahefatra fahadimy tany hoany dia napetrany tao daholo le boky rehetrarehetra. Dia teoriana nisy teolojianina protestanta kosa nanapa-kevitra hoe ny antsika hoe soritsika ireo karazana boky hafa, misy hoe Baroka, misy hoe Tobia, misy hoe Judita, misy an'izany ny Baiboly katolika zany fa tsy nampidirina re satria tsy nanjiosy ary dia natsapa sy nahita fa tsy lay voambarany tenin'Andriamanitra hoe soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia tsy natao tao. Fa ny zavatra tiako zaraina aminao amin'ity andronio ity dia mba hahatonga antsika azo tsara, mba hahatonga antsika afantatra tsara ny anjarantsika ao anatiny zany atao hoe soratra masina zany. Ty rehetrarehetra ty dia soratra masina daholo no filaza Sainte Écriture, Holy Scriptures, zay ny ao anatiny ty. Fa ity Baiboly ity, misy ohatra hoe Baiboly, dia natao ho ana karazana vahoaka anankiroa. Karazana vahoaka firy? Natao karazan'olona anankiroa. Zany hoe noraketina tao anatina boky mitambatra ny tantarana karazana olona anankiroa. Ny karazam-pampianarana natao ho an'ny olona anankiroa ary satria ny soratra masina. Dia zao ny ambaran'ny testamenta taloha hoe izy ty dia aina ho an'ny mahazo azy sakafo no konsiderena, no raisina tahaka ny hanina, dia karazan-kanina anankiroa ihany koa no ao anatin'ity zavatra ity. Dia azavaiko aminao kely fa maninona eto na dia eto Madagasikara fotsiny ihany ary dia fa misy karazana dénomination d'église anaram-piangonana tsy latsaky ny 500. Zany hoe ireo anaram-piangonana tsy latsaky ny 500 ireo dia samy manana ny doctrine ny daholo, samy manana ny fotom-pampianarany daholo, samy manana ny zavatra iorenany daholo, ary misy teboka tsy hitovizana daholo izy 500 ireo.
inona ny anton'izany zavatra zany, maninona no misy fisaratsarahana toy izany. Fomba fijeriny olona fa maninona reo kristiana raha mitambatra manao anankiray dia tonga dia samy vita daholo. Fa maninona reo misaratsaraka, maninona reo tsy ohatry ny silamo, maninona reo tsy ohatry ny jodaisma, maninona reo tsy ohatry ny fivavahana hafa rehetra, fa maninona no misaratsaraka. Satria ilay interprétation tsy mitovy, le fomba fandraisana an'ilay izy tsy mitovy, ary ny antony mahatonga an'ireo fisaratsarahana reo dia ny akamaroam-potoana dia atao amin'ny testamenta taloha no antony, ny fomba fandraisana an'io no antony. Dia androany ako ifampizaranao an'ity afatra goavana be ity mba hahatonga anao afantatra tsara izay anjara ho anao. Amen. Afantatra tsara mihitsy hoe ity no anahy, ity connaissance ny ilako an'ity, ary ity ny tena sakafo izay natao amin'ny fanako. Ozy ako teo hoe deux peuples, vahoaka roa, fanambarana anankiroa, fampianarana anankiroa. Ny teboka voalohany, ny tapany voalohany izay iraisan'ny baiboly kristianina amin'ny baiboly jiosy, baiboly hebreo izay antsoina ihany koa hoe Tanak, manomboka Genesis mandrapatonga eo Malaki, dia ireo boky ireo voalohany io dia destiné, natokana, nomena ho an'ny vahoaka hebreo. Tsy hanazavany hebreo sy jiosy sy Israely fa raisina arak'izay fotsiny aloha. Natokana ho andry zareo ireo, natokana ho andry zareo ireo, nomena ny tapany voalohany, nentin'Andriamanitra ry zareo ireto ilay vahoaka. Tonga dia omeko sy papasady ianao aranofo, olombelona aranofo, izay rehefa nanota dia tsy azon'Andriamanitra navela fotsiny mandrapatonga vanim-potoana famonjena, fa tsy maintsy ny fidy vahoaka anankiray ho anazy izy izay amoahany an'ilay Mesia. Dia nentin'ireo vahoaka ireo dia nomeny fampianarana ireo, dia notaizany ireo, dia nitaritiny ireo arak'izay tokony taritana anazy. Rehefa mbola zaza, rehefa mananjanaka isika ka mbola kely ny zanakitsika, dia tsy mitovy ny fitaizantsika ny zaza, ny ankizy kely 10 taona sy ny zanakitsika efa lehibe, na dia samy zanakao ary reo. Tsy mitovy ny fitondranao ny zanakao 10 taona sy ny zanakao 20 taona ohatra, samy ao atokantrano reo, fa tsy mitovy ny fitondrana azy. Deux peuples, deux messages. Ny zavatra teneninao amin'ilay zaza 10 taona tsy mitovy amin'ilay zaza nataontsika hoe 20 ngamby efa tsy zaza tsony, fa andeha atao hoe 17 taona. Tsy mitovy fitaizana an'ireo. Ilay zaza 10 taona rehefa omenao goûter dia bisibiscuit ireny no omenao anazy, tsy omenao vola izy, fa tonga dia hividananao zavatra fotsiny, tiany ilainy dia hoanin'ilay izy, tiany ilainy dia hoanin'ilay izy. Enao ray aman-dreny no manome sy manolotra anazy izay zavatra rehetrarehetra ilainy sy tadiaviny. Izay fandeha izy. Rehefa mampianatra an'io ianao, rehefa misy zavatra tsy mety ataon'io, dia manana ny fomba fitondranao azy ianao. Tenenina kely izy aloha, apetrao iny, vaky eo iny, aza mikitikitika aniny vera iny fa vaky eo iny. Tsy manaraka izy dia tenenina mafimafy kokoa, mbola tsy manaraka ihany izy dia mety manaraka ny kapoka raha mamaky an'ilay zavatra izy dia mahazo sazy mavesabesatra. Fa ny zaza 17 taona manimba azy raha tenenina ho an'izany izy hoe vaky eo iny. Zaza 17 taona nefa samy zaza fa tsy mety amin'ilay message. Vaky eo iny, azaka tiany io, tsy mety amin'izany, tsy mifanaraka aminy, satria tsy izay intsony izy, efa hafa izy, tsy ohatry ny zazakely, malahelo izy, tezitra izy. Fa maninona ny entinareo ohatry ny zazakely? Maninona no tenenareo azaka tiany ity, zay kitiany rehetrarehetra, zay ataony rehetra. Ny zazakely rehefa tenenao azaka tia, vomaika ataony ohatran'izao io. Azaka tiany tele, vomaika ataony ohatran'izao. Arakaraka ny tenenanao tsy vomaika ataon'ilay izy. Fa ny lehibe tsy mila tenenina an'izany. Ny zazakely tsy azonao omena vola, dia hoe mandehana, tiany goûter-anao herinandro, menao ray alina izy ohatra izany. Tiany goûter-anao herinandro, fiteo izay mety, ataovy izay mahafinaritra. Fa lasa izy maketsy amin'ny mpivarotra etsy,
mbô sisety ray sase vidiny io dia mbô sisety ray sase iny tsy hainy mifehy azy dia hohaniny 2 andro iny dia zarainy amin'ny namany iny dia tsisy gotetsony izy ny 3 andro hafa dia mitomany izy rehefa avy eo any am-pianarana dia ianao ny voanjo convoqué hoe faizany gote an'ity zazy ity efa meko ray alina izy tamin'ny latsinainy fa tena mahazo convocation spéciale mihitsy ianao fivorian'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra miaraka amin'ny directeur d'école hoe ahoana ity ray aman-dreny ity meny ray alina hono zanany 5 taona mivitana mbombo ray sasely izy zarazarainy tao am-pianarana tsisy gotetsony izy dia mitomany izy satria manino le fomba fitondranao azy tsy araka ny tokony ho izy tsy araka ny tokony ho izy ny fitondranao anazy fa na dia samy zanaka ao ary reo na dia samy mbola zaza ary reo na dia samy mbola eo ambany fahefanao ary reo dia tsy azonao atao mitovy ny fitondrana azy ny vola omenao azy sy ny laninao aminy tsy azo atao mitovy ny zavatra vidianao azy ny anankiray hividanana akanjo raha boakely izy dia flasy makokoinina ny kitapony izay vidianao azy fa raha lahy efa 17 taona ny vidananao kitapo flasy makokoinina ady tsy vita mandra-pahalehibe tsy tadidiko nga vidananao ahako flasy makokoinina raha zazakely 5 taona vavikely 5 taona no hividananao zavatra dia princesse Barbie sy princesse Blanche Neige io fa raha zaza efa 17 taona ny hividananao an'izany tena tsy vita tsony zany tonga dia 4e guerre mondiale ao atokantrano fa samy manana ny fitondrana azy ireo hiditra amin'ny vetin'ny afatra tsika raha lasanabafy rehefa nanota ny olombelona dia nanokana olona Andriamanitra ho azy fa reo olona ireo dia olombelona tsotra ihany ireo olombelona aranofo ihany ireo tahaka ny olona zao tontolo zao ireo olona hitanareo rehetrarehetra any ivelany sans exception mitovy tanteraka zao ny ambaran'ny sotramasina ny boky Genesis toko 9 hoe tsy toetra mandrakariva ao anatin'ny olona fanahy koza izy fa amin'ny faniavany dia nofo ihany izy zany hoe ny olombelona ao anatin'ny tantaran'ny testamenta taloha dia olombelona aranofo izay maniasia olombelona maninona hoaritsika amin'ilay zazakely ary tsy za moa mamorona fa niten'Andriamanitra milaza zany amin'ny Galatiana toko 7 na dia zaza ary mimpandova dia na dia tompony zavatra rehetrarehetra ary izy dia tsy hafanony ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra ary manapa tonga amin'ny fetrandro voatendriny ray rehefa tonga amin'ny fetrandro voatendriny ray zay vao mandova ny zavatra rehetra amin'izay izy zany hoe na ny sotra masina ary dia miconsidéré mandray manondro an'ilay olona ny testamenta taloha ho tahaka ny zaza dia tahaka an'izay ihany koa fitondran'Andriamanitra an'ireo olona ireo dia ahoana fomba fitondrany anazy tsotra be ny fomba fitondrana zaza dia tsy lalàna dia cadeau rehefa misy zavatra mety ataony rehefa misy tsy mety dia faizina izy mifanaraka amin'izay ary rehefa misy mety kosa ataony dia omena cadeau izy mifanaraka amin'izay dia ohatr'izao ny fomba fataon'Andriamanitra tao anatin'ilay izy ao boky Deutéronomie toko 8 izy dia manambara ohatra raha manaraka an'izao rehetra andidiko anao anio ianao dia ho asan'Andry Jehova ho ambony firenena rehetra ianao ary ho tonga aminao sy ho aminao zao fitahina rehetra izao ho tahina ianao any an-tsaha ho tahina ianao any an-tanàna ho tahina ianao zay rehetra ataonao ho tahina ny aronao vilia fanaova-mofonao sy sisa rehetrarehetra ho tahina dolidoly zay rehetra ataonao raha manaraka ny reto commandement ireto ianao ao anatin'ny Baiboly misy lalàna misy didy anakifolo dia misy lalàna 31613 dia reo no ankatoavina ireo fitsipimpiainana ireo no ankatoavina lay peuple voalohany ilay vahoaka anankiray dia rehefa ankatoavina ireo dia mahazo kadoa mifanaraka amin'ny fankatoavany izy ina kadoa mifanaraka amin'ny fankatoavany le Deutéronomie 28 teo tsy haiko na 14 amin'ny manomboka le izy nafiry nalefa ny fitahina reto no azonareo dia manaraka an'izay ny Israely dia mahazo an'ireo kadoa rehetrarehetra ireo izy fanampin'ireo mbola nisy
zavatra vitsivitsy ihany koa nafafy ny sotra masina ohatra hoe any am-boky ny salamo mivaly fanetretena sy ny fatahorana an Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana ohatra hoe any am-boky ny Jehovah fa 2:20 mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana eny zany ny aviany fisoa aminao misy fampianarana be dia be fa ny tanjona sy ny destination dia ho an'ilay vahoaka voalohany ara-nofo rehefa tsy mankatoy ihany koa dia misy sazy mifanaraka amin'izay inona sazy mifanaraka amin'izay voaozony ianao any an-tsaha voaozony ianao an-tanàna voaozona ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao tsisy mety daholo misy ozona anankiray izay tena nandaitra be mihitsy ny teto Madagasikara fa tena variana mihitsy afa tsy mety miala mihitsy le izy zao ny ozony Israely rehefa manompo sampy ny Israely ny vahiny eo aminao isandratra ambony noho ianao izy hampanompo anao ary ianao ho mpanompony ny firenena manan-karena rehetrarehetra ny vahiny dia piasa daholo rehefa makany Frantsa ny malagasy tsisy vitsy kely lasa directeur zany vitsy kely lasa hoe ary tsy fantatro raha misy ary manana plasina directeur général fa ary amin'ny plongeur mpitondra bus ohatrohatry zany ny poste fa vahiny zany mbola tsy nita mpitondra bus vazaha mba toroy ara mahita ianao hoe plongeur an'ity restaurant ity tena tonga dia tena vazaha lavaorina be pura fa tsy le efa teto niteraka tsy nahitany zany fa ny gasona aty amin'ny poste ambany dia efa zany any ambony dia zany no fomba ny tezana ny tondrana an'ilay vahoaka ara-nofo destination ho an'ny vahoaka ara-nofo fomba fitondrana an'ilay zazakely ilay testamenta taloha izay nomena ary ny karazana olo malaza ao anatin'ity tantara ty ihany koa izay jerenao rehetrarehetra raha voadisy fomba fijery ny olona jerenao tsara ny zavatra izay misy tato atso misy olona le misoratenao mpaminany reny manondra-tsondrany dia ina ny ataondry rahalahy manao ny zavatra mitranga atao anatin'ity ina moa testamenta taloha nisy fotoana Elisa zany avy nanao ratsy diso fa avy nanokatra ny ranony Jordana izy niakatra tany an-danitra Eli mpaminany dia rehefa avy niakatra tany an-danitra Eli mpaminany dia lasa Elisa nody dia rehefa nody izy dia nanao miracle nalainy le kapoty kapa zany ndika le kapoty fa sao dia misy tsy mahazo resaka dia velesiny ranonely tanareo kapa ohatra le super héros reny sao dia mbola sady tsy mahazo teny frantsay tsy mahazo teny gasy koa ohatra le super héros reny velesina zany le reny rano iny dia rehefa velesina le izy dia nisokatra ny rano le izy dia nandeha fotsiny amin'izao tamin'ny tanymaina Elisa dia rehefa nody izy dia eny am-pandehanana izy dia nisy akizy zatovo filaza sotra masina anazy avare ambadika ary ny antsoantso mekarary lay sola zany nataondralahy mety mifandiso kely ny tantara ao an-tsaiko fa zay ny tadidika mekarary lay sola tonga dia nozon'ny Elisa le zatovo dia nisy beravavo izy ny tenin'Andriamanitra niakatra dia namono 700 tamin'ireo zany beravavo zany orsa ampianarina tsikelikely mihitsy ianao mba azo resaka fa ianao mantsy manahirana indraindray dia novonon'ny orsa reo ankizy reo 700 tena moa zavatra tiako lazay jerenao tsara rehefa tsy azon'ny olona amin'izay fandeha testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia avy ny olona ny kristianina manao mélange fangaroarona fanafangarona atambatra izy roa dia mahita ianao olona amin'izay ozy ako mitondra titre mpaminany manozona olona dia amarininy amin'ny tantarany Elisa le izy nefa Elisa un peuple vahoaka anankiray tato amin'ny ancien testament fa ilay vahoaka izay vaovao kosa ahoana ny fampianaran'i Jesosy azy misaora fa aza manozona misaora fa aza manozona nanana rariny tsara mihitsy Elisa raha ohatra izy tsy nanana ny rariny tsy nanozona izy ozy lanitro hoe aferanao zany ko inona nidirana amin'izany fa matoa naniraka namela ny zavatra zany hitranga Andriamanitra dia tena Andriamanitra mihitsy mipermettre hoe alefaso
I Mosesy dia nanota rehefa nanomboka niditra tao amin'ny niala tao amin'ny tany Egypta ny Israely. Dia zao ny afatry Jehova tamin'ny Israely, nareo aza manambady ny zanak'ireto Kananita ireto fa ampy ilofonareo reo. Dia nampitondraina Mosesy le afatra dia nitany saina daholo mihitsy le karazana firenena. Aza manambady ny Girgasita, aza manambady ny Gibeonita, aza manambady ny zao hita, zao hita, zao hita. Vita le izy nanao amen ny Israely rehetra. Satria izay fanao ao anatin'ny testamenta taloha rehefa avy miteny ny mpanompon'Andriamanitra dia manao amen daholo. Vita ny amen. Dia Mosesy mihitsy naka voalohany an'le hita. Rehefa nalainy le izy dia avy Miriam mpamina ny vavy dia nananatra azy anabaviny. Ino ty ataonao ty? Vo eo ianao nytiny aza manambady Girgasita, aza manambady azao, aza manambady azao. Ianao naka voalohany an'ilay vehivavy. Fa rehefa nananatra azy i Miriam, tonga dia boka teony eo ny vatany ray manontolo. Zany zavatra zany ho an'ilay vahoaka izay tao amin'ny testamenta taloha. Fomba fitondrana. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha, aza manindry izay voaositra, aza sisa rehetrarehetra. Fomba fitondrana n'ilay vahoaka. Aranofo fampianarana n'ilay vahoaka, aranofo fitondrana n'ilay zazakely. Aranofo zany zavatra izany. Fa rehefa tonga kosa ny filazantsara an Jesosy Kristy dia mivoaka amin'izay vahoaka ara-panahy. Amen. Ahoana no ivoan'ilay vahoaka ara-panahy? Hoy izy ny Korinthiana 2:5, haitsika tsara. 4:4. Fa ny fitiavan'i Kristy ny manery anay, satria izao ny hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, dia maty ihany koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tena ntsony izay rehetrarehetra velona. Fa velona ho an'izay efa nitsangana, ho an'izay efa maty, sady nitsangana tamin'ny maty hamonjy azy. Ka dia tsy malala olona araka ny nofo intsony isika. Zany hoe le peuple voalohany, lay vahoaka voalohany, tapitra ny tantarany. Nanomboka taiza ny tapitra ny tantarany? Ao amin'ny Jaona 4:4 hozy izy Jesosy nilaza ho avy ny andro rehefa tonga ankehitriny ny tena mpivavaka marina amin'izay manomboka izao. Tsy any Jerosalema, tsy eto amin'ity tendrombohitra ity, tsy any Sinay, tsy any tendrombohitra Ziona no mivavaka, fa mifanahy sy ny fahamarinana. Tonga le vahoaka vaovao. Peuple vaovao, vahoaka vaovao. Rehefa tonga vahoaka vaovao, dia hozy izy milaza hoe tsy malala olona araka nofo intsony isika. Enina dia fantatritsika araka nofo aza Kristy, dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia maninona? Olona vaovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha indreo, efa tonga vaovao izany. Ny olon'i Kristy dia vahoaka vaovao. Amen. Ny olon'i Kristy dia tsy vahoaka testamenta taloha. Tsy vahoaka ny testamenta taloha. Tsy vahoaka izay manana modely an'ireo ao amin'ny testamenta taloha ireo, ka rehefa tezitezitra dia anao ohatra ny Elisa ihany koa. Rehefa misy olona izay araka ho fomba fitseriko tsy ampy fanajana, dia lasa hanomboka tandremo. Tandremo. Olona ohatran'izao ah. Olona ohatran'izao ah. Fa ny modely ao anatin'ny vahoaka an'Andriamanitra, ao anatin'ilay firenena vaovao, dia ireo rahalahy atao anatin'ny Baiboly amin'ny testamenta vaovao. Hozy Paoly niresaka manahafa ianareo tahaka ny anafako an'i Kristy. Mitovy izy amiko. Zany référence. Ireo olona ny testamenta vaovao ny référence. Ireo olona izay nitenenina mafy fa mamaly moramora. Ireo olona izay mivavaka ho an'ny fahavalony. Ireo olona izay mangataka mifona ho an'ny fahavalony. Ireo olona izay tsy nisy fanozonana mivoaka ny vavany na dia indre mandera. Tadiavo ato anatin'ity tantara ity fa tsy mahita an'izany ianao. Raha ny tokony ho izy nge olona niteny voary lay sola dia efa voaozona. Mba eritrereto ohatry ny ahoana ny ozona tokony totona tamin'ny fariseo sy tamin'ny mpanorandalàna izay tsy tahotra tsy henatra, tonga dia misambotra dia managadra an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Fa rehefa manao an'izany izy
torabato a Stéphane ny olona torabato a nefa le tena amin'ny testamenta taloha aza manendry voaositra fa reto tena tsy manendry fotsiny ihany amin'izao fotoan'izao ny atao hoe manendry zay voaositra vao miteny fotsiny iny hoe tsy mety io ataonao io tonga dia voaka izay verset zay aza manendry zay voaositra ho Jehova fa ato amin'ny testamenta vaovao ho an'le nouveau peuple mitorabato an'i Stéphane ny olona fa eo amin'ny farafofonain'i Stéphane tsy miteny izy eo voaozina ny ireto vahoaka ireto ho any amin'ny elo ane ianareo engane isy afolatsaka tahaka ny tany Sodoma ho avy aminareo nisy fotoana efa zatra loatra mpianatra tahaka an Jesosy dia zatra loatra mpianatra an'ilay régime ny Ancien Testament zay fomba filaza azy régime de l'Ancien Testament efa zatra loatra dia ozy izy mpianatra rehefa nahita an'le olona nandrokandroka an Jesosy tsy tadidiko so le tantara hoe ohatry ny ahoana ozy izy mpianatra rehefa nahita an'izay narary fony izy rehetrarehetra fa ity mpampianatra maminy loatra ity dia nisy nanasoaso se ozy izy nyteny izy rehetrarehetra tompo dinao va ny andatsahana iafo avy any an-danitra tahaka izay natao tany Sodoma ozy Jesosy non tsy ho amin'izany ingeny ny eviko e efa régime hafa no etiko eto aminareo régime hafa no etiko eto aminareo sakafo vaovao no meko anareo zay natonga azy nampianatra n'ilay Matthieu 7:10 mianara amiko Jesosy mianara amiko Jesosy aza mianatra raha mahita isika an'ireo fampianarana ao amin'ny testamenta taloha ho atsika izay efa nateraka indray vahoaka ara-panahy raha mahita isika tantara ao dia filtreo amin'ny fampianaran'i Kristy ny zavatra rehetra voasoratra ny tantaran'olona rehetra voasoratra ao filtreo mifanaraka amin'ny fampianaran'i Kristy ve zany ozy izy rehefa naniraka mpianatra amin'ilay Matthieu 28 vakitsika teo mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra dia ary amin'ny farany izy milaza mampianatra azy izay rehetra nandity ako tsisy fanampiny rehefa nitsangana ny église première église fiangonana voalohany dia tsy horonam-boky intsony ny velarina nampianarina andry zareo any amin'ny synagoga rehefa te hianatra horonam-boky tany ny velarina isa-tsabata ny horonam-boky fa rehefa nampianatra ny fiangonana dia ny fampianaran'ny apôstôly ny nampianarina azy iny zany fampianaran'ny apôstôly zany vakio reo epistily reo dia tarafo ny epistily par rapport amin'ny testamenta taloha fampianaran'ny testamenta taloha dia hitanao ao hoe ohatry ny ahoana zany ohatry ny ahoana zavatra mitranga inona zavatra mitranga mampanantena zavatra tahaka ny testamenta taloha ve ny epistily mampanantena zavatra ve io mampanantena fiainana milamina be ve io mampanantena ve hoe zay rehetra mikitikitika anao dia ohatran'izao ny anjo azy ianao ataoko pana FFB ianao ataoko tena ianao nienjana indrindra na tsisy diplôme arenao ampiakariko PDG tsy zany ny fampianaran'ny testamenta vaovao tsy zany ny fampianarana ho an'ilay vahoaka ara-panahy fa ny fampianarana ho an'ny vahoaka ara-panahy mahonona teny ianareo mahony tena amin'ny zavatra rehetra aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fonareo fa amin'izany dia misy fampanarana pony amin'ny ratsy aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny fonareo Timoty voalohany toko voalohany andininy fahaenina any misy an'izany ny fampianarana rehetrarehetra izay natao an'ilay vahoaka vaovao ilay vahoaka ara-panahy dia zava-panahy daholo no ampianariny aza mandeha araka ny nofo fa mandehana araka ny fanahy zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kolosiana toko 7 io sainy ny zavatra any ambony any amin'izay misy an'i Kristy tadiavo ao anaty testamenta taloha raha mahita an'izany ianao fa tsisy an'izany ao satria manino vahoaka ara-nofo tsy azo omena mesazy ara-panahy ary ny vahoaka ara-panahy tsy azo omena mesazy ara-nofo maninona no miteny aminao hoe tsy azo fa kio fanoharana zay nomeny Jesosy Kristy tsy misy manao divay vaovao ao anaty sy ny hoditra tota ary tsy misy manao divay tota ao anaty sy ny hoditra vaovao fa zay ataonao dia zao
misy conséquence irréversible zany hoe tsy mety mivadika itsony raha siny hoditra totany asianao divay vaovao dia manino ho tritra ilay siny hoditra tota ary raha ohatra ka divay totany ataonao anatin'ny divay vaovao dia tsy ateza ilay divay tota siny hoditra vaovao divay vaovao siny hoditra tota divay tota dia mateza izy roa inona le siny hoditra isika ary inona le divay ny fanambarana zay fandeha ny tiraraha sena bavy raha vao tsika no teny zay tsy destiny eo atsika no mitoetra ao am-potsika dia tsy maritra isika Kolosiana 3:20 aoka ny tenin'ny Kristy nasaiko naverinao mihitsy lisy tenin'ny Kristy teny natokana ho an'ilay vahoaka vaovao no mitoetra betsaka ao am-ponareo amin'ny fahendrena rehetra masotoa mianatra ao amin'ny Kristy masotoa mihinana ao amin'ny Kristy ny problema ao anatin'ny testamenta vaovao dia zao tsy mba dia misy fampanantenana zany izy io tsy mba dia misy mampiorakoraka zany izy io tsy mba dia misy mihitsy hoe tena andravina meko totona noritory ny edifia napatapaka vavadivada dia omeko anao ny arevina miafinao magnihina sy ny arenana feninao amin'ny maizina ny aizako aza rehetrarehetra zany satria za fa nianatra baiboly fa so dia gagy ianao mahay be an'le taloko reny ny régime nay taloha tsy inonako fa rehefa teoriana ianao tena maheno mihitsy hoe ie zay le izy connaissance ny ilana an'izany za raha lasina bavy rehefa mamaky ny testamenta taloha dia ny zavatra hitako sy ny tsapako indrindra ao anatin'izy io rehefa mamaky ohatra ny olona zany rehefa mijery an'io dia ny zavatra hitany azy dia fananakarenany Abrahama ohatra i Abrahama dia mpanjato be ary tsisy ohatra azy teto ambonin'ny tany fa ohatra zao izy dia ohatra zao fa za rehefa mijery an'ireo zavatra ireo dia ny zavatra hitako ny fahoriam-pana an'ireo olona ireo rehefa mijery ny tantarany Davida ny olona tena tia ny tantarany Davida fa Davida ngeny anisan'ny mpanompon'Andriamanitra tena nijaly indrindra ao anatin'io baiboly io tena tsy mora mihitsy Davida zany tena tsy marina tamin'ny mihitsy le lazainy ten'Andriamanitra hoe faela vela iny Davida 70 ans dia maty 70 taona zany 70 taona zany tamin'ny andron'ny testamenta taloha tena mbola boay kely zany tena mbola zazy zany fa tena be loatra ny fahoriana nahazo an'io mpanjaka anankiray mpanompon'Andriamanitra io deja vao nanomboka voakely izy dia efa tsy kotin'olona aloha eritrereto hoe atsoa daholo zanakao dia ianao tsy atsona na le mahaenao anao raha ve tsy simba ao anatin'izany hoe za zany tsy natsona za zany inona zany atao anatin'ity fianakaviany ity 100 zay folo ny natsona ny anankiray alo le rio any alo asiana resaka akory dia ozy izy Samuela mihitsy ny asista atsoa izy fa tsy manao fanatry isika raha tsy tonga eto izy dia natsona Davida vao tonga vao area lavitra ry izy dia efa voaka feonjeo io no izy osora izy dia nosorana rehefa nosorana izy nanomboka teo ny ady lasa izy nakany amin'ny Saoly dia niasany Davida mba mitendritendry kely manala ny devolon'ny Saoly fa midira ny fanaratsy izy mbola tratra ny fanenjehana indray izy ao anatin'izany tena fijaliana foana nampanantena ny Saoly izy fa raha mandresy ihany ohatra zao meko anao zanako vavy ho vadinao kay ty zanaka vavy koa tay olona manondrana efa tsy tiany olona tany nalefany tary Mikala ny anarany kay manondrana be le Mikala misy zavatra ohatran'izany fa nefa lehibe Davida ny zanany naterany zao zanany naterany nanambady be dehibe izy satria tsy nahita ny tena fitiavana matoa manambady maro nanambady be dehibe izy rehefa nanambady be dehibe izy tao anatin'le izy nisy anankiray niteraka ny izy atoko niteraka ny zanany lahy anankiray ny violé ny zanany vavy anankiray tsisy ray aman-dreny mataty an'izany ny servoany hoe zanakao ihany ny fampiviolina tao tsy hitany Davida zay natao nahita an'izay ny anankiray ny anadahany le anankiray ny anadahany le ny violena zany novonoiny le ny violina efa teo zany efa mafy be hoe zanakao anankiroa mifampiviolina fa aveo ihany koa ny tantara mifamonondra izy vitsy zay tantara zay miakatra Absaloma le avy namono an'ilay rahalahy dia andeha hisambotra ny Davida nangalary ny fahefana
mbola velona ny dadany dia efa hoe zany iray mpanjaka isolo any Israely. Novonoany Joaba miaramila indray i Absaloma niantona tamin'ny hazo dia nitora ingarainy tamin'ny lefina maty. Zany ny vesarany fony Davida. Mandrapahafatiny fofaty indray izy manakavady sy ny rano faraparany mba hoe angalana fiany farany amin'ity atao hoe fiainana zay fohy kely dia tapitra. Mbola tsy maty akory izy dia efa nisy anankiray efa niandriandry sady ka amin'ny zanany indray rehefa maty dadany aty zany rehefa maty dadana ny tomobile, rehefa maty dadana ny trano, ny ingarainy rehefa maty dadana le sipa. Tena zany eniny David zany zavatra zany tena inona daholo ary zany manjoa fiainako zany. Fa zany référence ny testameta taloha. Fa ny olona moa zany tsy dia hita fa tsy zay tiany ho hita. Dia fananakarena ny hitany, voninahitra ny hitany, fahombiazana ny hitany. Fa zany io zavatra. Sasa ianao nomen'Andriamanitra alina soa tsara indrindra. Tsika tsy matakatra an'izany. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe maro nge ny olona olo-masina tao amin'ny testameta taloha te ahita fotsiny an'izay hitanareo ary te andre fotsiny an'izay renareo. Fa sady tsy nahita izy ny tsy nandre fa nareo nomena an'izany. Za mahatonga an'ireo rahalahareo atao anatin'ny testameta vaovao, reto mpanompon'Andriamanitra ny testameta vaovao ireto. Tsy mampaninina azy intsonina teny ho faty ary. Tsy mampaninina azy zany. Tsisy miteny hoe engany ao ampidinina amin'ity fireneny ity ny rako fidinareo zao tsisy an'izany tsony aho satria efa toepo hafa. Sasa ianao vahoaka n'Andriamanitra dia zao ny afatro aminao. Aza mijery référence ana olona ara-nofo. Amen. Ka raha ny Baiboly raha tsy référence atsika ara-nofo, raha ny olona ny testameta taloha raha tsy référence ho atsika hoe za te ho tahaka ny anina, za te ho tahaka ny anina, za te ho tahaka ny anina, fa za tahaka ny reto olo malaza ny finoana ny testameta vaovao ireto. Za te ho tahaka ny Paoly izay naharitra, izay navita fiazaka zany. Za te ho tahaka ny Kristy, zany mihitsy ny zavatra zay netivandrareo tao ana ratsy le sary le fitokatokanana sy le fitsitokotokony fa misy sary mahafinaritra ihany tao anatin'le izy. Hozy izy zareo Korintiana, zay amin'ny Paoly, zay any Silasy. Ny olona ankehitriny raha omena an'izany, zay any Davida, zay any Abraham, zay any Elisa, zay any Eli. Fa hozy izy zareo zay any Paoly, zay any Silasy, zay any Kefasy. Ay tsisy Silasy keto. Zay any Kefasy, zay any Apolosy, zay any Kristy. Zany ny référence tsiny. Reo ny atao hoe héros de la foi. Olo malaza ny finoana. Sasa ianao nomena afatra. Ireo ny tokony ho voatahiry betsaka any am-potsika. Ary mila haitsika ny mifiltre, mila haitsika ny manivana ny anjara sakafo zay tokony ho atsika. Sakafo-panahy tena izy. Sakafo-panahy tsy misy fitaka. Fa raha vao mélangenao reo dia misy fitiavan-tena maniry any natao fonao any. Misy fitiavam-bola maniry any natao fonao any. Tao amin'ny testameta taloha nge tsisy an'izany. Ka roa io fa za fa namaky an'io ohatra ny voalohany ka hatramin'ny farany fa tsisy an'izany io, aza tia vola zany io. Tsisy an'izany ao. Tsisy an'izany ao hoe aza tia tena, tsisy an'izany ao tiavana namanao taka ny tenanao no misy ao. Tsisy fanafarana an'izany ao. Tsisy fanafarana ao anatiny io zavatra io. Na ina hoe ereto daholo maharitra fanambakany. Tsisy an'izany ao ataon'ny olona ara-nofo ahoana ny haharitra fanambakany. Voatratra indre mandeha dia efa lany alevana ny retour. Fa zay le zavatra ke cultivé azonao le izy, misy parole, misy teny micultivé an'izany zavatra zany. Misy teny mahatonga le izy tao ary aza miteny tsy mety zay zany. Ay tsy mety zany le testameta taloha, mety fa ho amin'ny vanim-potoana ny azonao ve le izy. Mety ange le manome goûter an'le ankizy fa amin'ny vanim-potoana tamin'izy 5 taona. Zay tsy vitanao tamin'izy 5 taona, aza atao tsontrotrona zanako vita amin'ny toto zazany tata toto moa. Tsy vita zay tamin'ny 5 taona. Aprimoany amin'izay fa tsotr'izay tsy fitondrana anazy. Rehefa lehibe izy efa manana ny dignité-any amin'izay ozy izy fomba fiteny. Ririndrindra hoe eo mason'ny mpiara-mianatra aminy dia zany sa ve ny atsonao azy? Atsonao amin'ny surnom ve popota viaty. Zaza 5 taona tsy solany zany zavatra zany. Fa zaza 17 taona suicide. Tsy azonao tsony io.
tsy avelany tsony ny fahotanao raha tsy efa tena tsy fantatra hoe ohatry ny ahoana ny fibebahana ataonao zay vovovely zany eloko zany fa tadidiny zany na miteraka ary izy tsy mitovy le régime samihafa zasenao zanak'Andriamanitra nateraka indray dia tokony anana rakitra ny tenin'ny Kristy ao anaty fotsika tokony anana olona ho banjinina toetra n'olona ho taafina olona fianarana olona ara-panahy fa tsy olona ara-nofo deux peuples deux messages tsy lay olona ara-nofo ny tafitsika fa arak'izay aoka nahakay ianareo zizy Paoly taky ny anafako an'i Kristy aniko raha ohatra mbola tsapanao hoe maty antoka ianao amin'ity fiarahana amin'ny tombo ty satria mantsozy ny problema ty testamenta taloha ty tena feno zavatra mampilelamolotra na zany fotsiny ary hoe omeko anao ny arena miafinao amin'ny mangingina sy ny arenana feninao amin'ny maizina zany hoe tsy tena hoe tena enjana nge zany tena enjana zany valy ho fanetretena sy ny fatahorana an' Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana tsisy adinona ny kely ary azo daholo ny zavatra rehetra omeko inona moa le Salamo 91 hovokisako fahaela velona izy hovokisako fahaela velona izy ho asehoko azy ny voninahitra mampitseriretra zany tena mampite ny problema ao anatin'ilay tantara dia zao ny olona zany rehefa tsy voarain'ny olona zay mampatonga an'ilay afatra hoe tena destiné ho any zanak'Andriamanitra raha vao tsy voarain'ny olona zava-bitan'i Kristy ny alehiben'ny amaroan'ny sonomen'i Kristy anazy dia te hisabaka foana izy hoe tena za te ho any an-danitra fa reto ihany koa ve dia ho avelako fotsiny amin'izao fa alors rangazy sady voatay avoaka amin'izay le verset Luka 15 ngamba misy an'iny tantara iny le mpanan-karena sy Lazarosy ary Abrahama Lazarosy tonga tany an-danitra dia hozy izy manatsaina rehetrarehetra hoe la samy tonga tany an-danitra daholo na i Abrahama na Lazarosy fa ny anankiray tena tonga dia tena nazo ny zavatra rehetrarehetra fa ny anankiray ny alika ny lelaka ny feriny aza manontany aho hoe inona ny dikan'iny tsisy dikan'iny fa ohatra fotsiny men'ny tompo ka alohanay tonga dia le Abrahama zay taranaki Abrahama koa filazan'i Jesosy anay taranaki Abrahama amin'ny finoana fa tsy hoe taranaki Abrahama dia manana omby maro tsisy asiana zany eto Tananarivo akoha reto efa manahirana mametraka azy taonao inona omby maro raha taranaki Abrahama marina ianao fa taranaki Abrahama amin'ny finoana ny teny fikasana nino Abrahama dia isika ihany koa taranaki Abrahama satria mino ihany koa isika Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama ianao dia hiteraka zazalahy ary izy no mpandimby ianao 5 taona taty aoriana rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia zay foana dia azy rehefa miteny hoe azo an'izao hoe ianao dia aza mieritreritra hoe raha afaka pitso zany tsisy azy zany ho avy Jesosy dia aza mieritreritra amin'ny herinandro ambony zany tsy ho avy amin'ny herinandro zany izy zavatra amin'ny préparation an'io enjana be mihitsy miketrika an'io enjana be ozy ny apôstôly Paoly na Paoly ara tena amin'ny fomba fitenitsika anazy hoe voafainty tao anatin'le izy ozy izy Paoly ny resaka hoe efa atomotra ny fiaviany 2 taona ny lasa mbola tsy tonga ihany le atomotra fa ohatra zany fomba fitondran'Andriamanitra taranaki Abrahama amin'ny finoana isika ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hiteraka zazalahy ianao dia izy mmpandimby anao nino Abrahama dia tsy niozongozona ozy izy Jesosy miresaka amintsika mbola ho avy akanao indray meno isika dia tsy miozongozona zay ianao ny taranaki Abrahama fa tsy hoe mitovy nisan'ny ombinareo na mitovy nisan'ny voromailala na mitovy nisan'ny tsy fantatro tsy zany le izy tsy zany taranaki Abrahama amin'ny finoana an'Andriamanitra tsika ary ny teny fikasanao atsika ho an'izay very ihany koa za miezaka manome anareo sy manazava anareo hoe mba tsy rorosaina ianareo fa halala tsara ny tena anjarantsika ny tena testamentatsika ny tena epistilitsika mafinaritra le anarana testamenta dia epistily inona ny dikan'ny testamenta sy epistily filazam-pananana daholo
fa rehefa tsy azonao ny valeur an'ilay izy dia io zay ianao ty fotsiny ve ty tena filazam-pananana fa rehefa mamaky ianao aiza ho aizato ary le fananana le teny hoe fananana ve tsy azon'ilay olona nanoratra fa voasoratra ato zao dia hoe tsy misy manaraka ka tsy azo avy zato eny faly daholo ny rehetra fa ka le avy zato eny rahalahy anabavy le comparaison tamin'ny voalohany tsisy zay tsy mafoy vady dia mety mba niandry ny ambiny hoe nitoyany hoe le rahalahy fa nangatsiatsika aloha tamin'iny anabavy oke ary mba vady kosa nitoyany avy zato eny zany ka izy sotiany Jesosy le vady dia ozy izy hoe trano nisy nanao amenina be amenina ka indika an'le tranon'olona hipetrahanao vetivety fotsiny rehefa mba sendra mitsidika azy ianao ary fanampon'izany fanenjehana fanilikiliana zany ho ny testameta reo olona nareo ny olona fahafa mihitsy ny zany ny alehanareo aty ny filazam-pananan'olona dia mba milaza hoe ianao manana trano atsy ianao namelan'ny ray aman-dreninao fiara ohatr'izao nana fiara roapolo ny ray aman-dreninao anankidimy anao satria anareo anakefatra zao araina dimy le fiara roapolo ka izy amin'reto safidinao fa ny testametan'i Jesosy zavatra hafa mihitsy mandova fanenjehana mandova fanaratsiana redre tsy ampy hanina redre tsy ampy torimaso ary amin'ny farany indrindra fiainana mandrakizay fa raha tsara-panahy ianao mandray an'izany tsy mampanao amenina zany mampanginy zany zavatra zany fa aleo ihany manao amenina mitefoka tsara any amin'ilay hotahiny ianao raha mivoaka hotahiny ianao raha metitra aleo manao amenina mitefoka tsara amin'ilay hoe tsisy 4 mi mivoaka ankibinao iza koa moa ny aniry azany fa mipetaka tsara mihitsy rehefa ohatr'izay mifanaovana rehefa teny ambara ao anatin'ilay izy ny teny fikasana ho an'ny zanak'Andriamanitra tedavo zay mokle zay ao anatin'ny telefona nareo teny fikasana dia jereo testameta vaovao io fa ity ilazaindrareo fa teny fikasana ty ozy hoe testameta epistile teny fikasana le grand mot daholo grand mot daholo ny ilazany anazy fa le izy ohatrany eo ihany daholo fa le teny fikasana lazaina eo tsy zavatra hafa mihitsy fa fanamasina zay ny zavatra omeny ary raha tsy ara-panahy ianao mandray an'izany tonga dia hoe ay ve zay fotsiny ty sao dia misy hafa zay ihany ka zay ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo raha raisina mot par mot fotsiny zay hoe teny fikasana ho anareo sy ny zanakareo tonga dia lasa ny olona mamaky hoe reto daholo zany le teny fikasana andringana an'izay rehetrarehetra eo anoloana ho azy rehetra manondratsondra ny taoko mahita daholo ho arovako ianao tsisy manjoanao isy arivo lava eo anilanao raha ialina fa ianao hijery maso fotsiny tonga tokoa ny fotoana ianao koa tratra an'le izy ahoana ihany ary ty fiarana amin'ny tompo ty to tsisy an'le arivo lava akoriny tamin'ny 2009 zay seka mbo izesta kely tantaraiko dia marana tamin'ny 2009 zany izy le lundi noir 26 janvier ngambany izy vaky daholo ny magasin rehetra teto Antananarivo zay rehetra ngezangeza dia atao amin'ny suprême tao vaky daholo sy tiky vaky dia zay zany varotra informatika koa tamin'izany rehefa vaky varotra informatika dia zay tsy tao dia rehefa tsy tao dia mazava ho azy tsisy ankitika zesta tsara mihitsy halleloia misy lavo eo anilanao raha ialina lavo eo anilanao kakavananao jery maso fotsiny ianao dia hitanao famaliana ny ratsy fanahy misy saotra Jesosy efa pastera koa moa tamin'izany dia mimpanomponao narovanao tsisy nininina ny trano tsy hitapitra akory ny 2009 nisy namaky koa ny anay tonga dia nikatona ny vava tonga dia angina ka tsy lobava fa ianao nanao izao hoe fa ahoana ary zany resaka zany nohatra misy tsy azo koa ohatrany tsy izay le 91 fa fiarana amin'ny tompo tsy zany deux peuples deux messages ny message ho an'le peuple anankiray le anankiray vao misy manjo azy tonga dia manondrana izy fa ny anankiray arakaraky ny tombony fomba fiteny azy amin'ny teny français affliction arakaraky ny tombony fahoriana manjo azy izy ny Korinthiana faharoa toko fahavalo ny tombony arenany hitsi-pony ihany koa mitombo vao mainka mety tsara vao mainka mivoatra satria manino ny vahoaka hafa isika
vahoaka hafa isika. Tsy any amin'ny fitahiana ranofo, tsy any amin'ny fahombiazana, tsy any amin'ny zavatra pozitif sy tsara rehetrarehetra, tsy any ny ahitana an'ilay mahavahoaka hafa tsika. Fa tsika hafa fitondran'Andriamanitra tsika, dia hafa sakafontsika, dia hafa ihany koa ny avoaka tsika ao anatin'ilay. Amen. Ina ny afatra ao anatin'izany. Aza malahelo ianao ny amin'ny zavatra izay mitranga fiainanao. Aza matahotra, dia aza mitsiritra fiainan'ny hafa fa ianao olona hafa nge. Amen. Rehetra tady tsiritra olona nentina ara-nofo. Rehetra ireo olona amin'ny Baiboly ireo fa maninona ireo fiainako tsy mba ohatry ny nian'Andriamanitra. Fa efa nodinianao ve ianona olona ara-nofo sa olona ara-panahy? Ary ianao olona inona? Ka nahoana ianao mitady hitovy zo amin'ny zaza 5 taona? 17 taona ianao dia mbola mitady akanjo flash McQueen ositsika teo. Tonga zao ny Mardi Gras ny tsy fantatro rehetra dia za koa mba hivitana le CRT mama, za tsy mba hivitana anao. Zany inge io edivanao io e, azonao ve le resaka e? Zany io edivanao io, zany io tetavinao fatratra amin'Andriamanitra io, ataovy mitovy zo amin'ile zaza 5 taona, zasenao zanak'Andriamanitra. Ozy izy tsika tamin'ny toriteny tany amin'ny émission spéciale, tsy émission spéciale fa toriteny fohy tany hoe rehefa tsy azony zanaka ny toerany ao anivon'ny tokantrano, dia inona ny atao? Mitsiritra ny karaha-mampiasa ao an-trano. Mahita le vola omena vandravandra be, ary za tsy mba mahazo ohatrany iny. Ozy izy le zanaka adala rehefa andeha hody, raha io fa nanota tamin'ny lanitra tsy teo anatrehanao, atao voisan'ny ray amin'ny mpanomponao. Ozy izy le dadany tsia, tsy ataoko raha isan'ny mpanompo zany ianao fa zanako ianao. Dia tahak'izay ihany koa tsika nomena toerana zanaka. Sakafo hafa ny anjarantsika. Amen. Aza mitsiritra sakafo mmpanampy zany ianao. Amen. Aza mitsiritra karaha mampanampy ianao, tombontsoa kely io, madinika io, par rapport amin'ny omen'ny tompo atsika ao amin'ny ara-panahy. Zany ny sakafo mavelona atsika. Raha tsy henonao hoe mavelona anao zany, mbola tsy converti anao zany, tonga dia mazava be ny resaka. Tsy nateraka indray ianao matoa tsy velona zava-panahy. Fa ny olona ara-panahy dia velomy ny zava-panahy, ny olona ara-nofo dia velomy ny zavatra ara-nofo. Rehefa ny olona mitady zavatra ara-nofo foana, ara-nofo izay. Rehefa ny olona mila zava-panahy dia mihira an'ilay hira teo, anilanao ny tiako isia mandrakizay. Mialoka amin'ny fitiavanao riray, izay dia ampy ahy. Tsisy interprétation le fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra ity tomobile ity. Ny fitiavan'Andriamanitra ity trano ity. Ny fitiavan'Andriamanitra fierovananay isan'andro isan'andro. Na tsy mahazo ninina ary hery ny fanahiko sy ny foko fitiavany. Zany ny testamenta, zany ny epistily, zany no fisoratam-pananana, zany ny zavatra izay nomeny Kristy. Dia any any mifaly sy miravoravo. Tsy mampeo ny teny zany raha lasana bavy. Fa milaza aminao fotsiny ny anjaranao. Mba tsy hahatonga anao hitsiritra ny anjarany hafa. Amen. Tsatsangantsikay ivavaka kehitriny. Fa mi miresaka arak'izay nitaritan'ny tompo azy androany. Raha ohatra kosa ianao mbola tsy matsapa an'izany, asarbidiny ny zavatra nomeny Kristy zany, manasanao androany. Raha ian'ny fanahinao hoe mitsiritra an'izany ny fanahinao, miresahan'ny tompo hoe mba meo an'izany koa Jesosy. Za koa mba te ho mpiara-mandova aminao. Za koa mba te ho lay vahoaka anankiray, lay vahoaka ara-panahy. Fa tsy vahoaka ara-nofo mitady ny anjara sy izay asoa ny tenany foana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Saotra Jesosy. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.